Ajantsika hatrany makasika n'indro fa tafiditra ao anatin'ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara amin'ireo firenena vahiny kosa. Ao anatin'izany ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara sy Chine dia tamin'ity herinandro ity dia nanolotra fanomezana ho an'ny anteny mera-pirenena ary nanao fitsidihana ny ministera-panjakana izay misahana ny fanatanterahana ny tetikasan'ny filohan'ny repoblika ny fototra-avitrasa ary ny fanajarana ny tany ny masivon'izay firenena sinoa izay miasa sy monina eto amintsika. Anampy amin'ny fametrahana ireo fototra-avitrasa tafiditra amin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena i Chine araky ny nambaran'ny masivoany Andriamatoa Yang Min nandritra ny fionany tamin'ny minisym-panjakana Rivo Rakotovao ny 20 martsa lasa teo. Anisan'ny asa ho tanterahana miaraka amin'ny gouvernemanta sinoa ny fantarana ny seranam-piaramanidina ary ny asa fanamboaran-dalana maro. Anisan'ny andray anjara mivantana amin'ny fanatanterahana ny asa ny orinasa sinoa SMATP. Ny minisym-panjakana Rivo Rakotovao dia nilaza fa misokatra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny anivelan'ny Madagasikara. Fiaraha-miasa izay mifototra kokoa amin'ny lafin'ny toe-karena. Nanasongadina ihany koa i Rivo Rakotovao fa anisan'ny politika vaovao entin'ny gouvernemanta malagasy ny fampiroboroboana sy ny fanamorana ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Mikasika kosa ny fiaraha-miasa ny parlemanta sinoa sy malagasy ny 20 martsa teo ihany koa dia nanolotra fanomezana ho an'ny anteny mera-pirenena malagasy ny gouvernemanta sinoa. Ny ambasadorn'i Chine Yang Min no nanolotra ny fanomezana izay ahitana solosaina 40 isa, telefony fixe 10, fotocopieur fax 10 ary télévision écran plat 10.